sy toerana isika tompoko. Mazaho toerana tompoko. Iarahantsika mivavaka amin'izao asaramanitra natantarantsika ny 20 taona ny ainatsika niverenan'ny fahaleovan-tena pirenena izao. Koa dia ho amintsika mianakavy eny ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesu Kristy Tompo ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina. Amen. Mitsangana isika mianakavy ilay sitrakareo hotononona amintsika izao ny tsodrano izay hotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah tsy fohy famavonjy ny firenena malagasy ka hamonjy ny firenena ao anatin'ny sarotra sy mafy ane Jehovah ary misofiny tsy lalidalovana fa mare ka mare fitaraina ny mpitondra sy ny vahoakany izy ary manambara teninao amin'ny mpitondra tetezana hita sy ny vahoaka izay mankalaza ny 20 taona ny firenena fahaleovan-tena sy ny 10 izy manao hoe tsy ny masoandro intsony ny fanazavana orikasikara ny andro ary tsy ny fangarangara ny volana no nazavanao ny filohan'ny tetezana hita ny prime ministre sy membre ny gouvernement ny filohan'ny androm-panjakana rehetra sy ny mpikambana ho aminy ary ny mpanao politika rehetra tsy akanavaka ny 10 ny mpitandro filaminana fa Jehovah ny fanazavanareo mandrakizay ary Andriamanitra reo ny voninahitra reo. Tsy ilentika intsony ny masoandronao ry Madagasikara maleo tena, mandroso, mirahina ary ny volanao tsy hisoka, fa Jehovah ny fanazavananao mandrakizay ary tsy ho tapitra ary ho tapitra ny andro fahalelovanao. Ary hitanatana mandrakariva ny vavadinao Orikasikara, tsy rindrina izy na andro na alina ampidirany hareny firenena, fa ho levina izay firenena sy fanjakana tsy hanompo anao ary ny firenena hita ny fahamarinanao. Itahianao ny Jehovah ry mpitondra isan-tsokajiny isy nambaratongany ka hiaro-nareo ampanaovana ny asa izay mipetraky ny Tompo aminareo amin'ny fitondrana sy ny fitantanana firenena malagasy ho any amin'ny repoblika fahefatra tsy ho tafitoina sy tsy ho folaka-ndatina ampamirapiratra ny tavany aminareo any Jehovah sy ny vahoaka 20 tapitrisa ka mindra fo amintsika amin'izay mety ho fahadisoana mpahazony mahaolona anaratra ny tavany amin'ny mpitondra sy ny vahoakany Jehovah ka hanome azy ireo ny tena fiadanana maritra mandrakizay. Thank you.